Iza no namanao, iza no namako. Izany fanontaniana izany no andeha ho valiana izay anasako anao indray amin'ity alakamisy fa 20 volana marsa 2024 ity. Ankafaliana hatrany hatrany no hiantranoko hiarahako aminao indray amin'ny alazo fandarana izao, ary anolorako ampifaliana ihany koa ny arahaba, miarahaba antsika rehetra tafahoana soamantsara indray. Engene ny fahasoavan'ny tompo, engene ny fitantanany mba ho hita eo amin'ny fiainanao isan'andro san'andro. Ka raha andinika izao hevitra izao tsika dia tononona mandrakariva ny fiadanany tompony ho anao sy ny ankonanao. Andeha hiaraka hivavaka toy ny mahazatra isika raha andinika izany roa hevitra mahafinaritra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay be fitiavanao, indre zany hafaliana indray tafahoana soamantsara amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Misaotra satria ratsy ianao tokoa no niaraka taminay, ratsy ianao tokoa no nitantana anay, tsy tafahoana teto izahay. Misaotra Andriamanitra no ny fitiavan-dehibe izay atolotra mandrakariva any Israely avy. Matsapa nefa izahay ny tsy fahatanterahanay, mangataka ry izay ankehitriny ny famelan-keloka, ny fanadiovana, ny fanamarinana mba ho ataonao aminay tsirairay avy. Ary ankehitriny ary dia raha andinika tenao zahay dia mangataka indray ny fanaina masina mba harotsaka ao am-ponay hanazava sy hampianatra anay ny teninao. Dia mihita iny mpiara-midinika rehetra na iza misy anay avy dia aoka ho ampiko ny fahasoavanao izahay. Amin'anarana Kristy nangatana ny bavaka. Amen. Iza no namako, iza no namanao. Ao amin'ny filazantsarany lioka no ahitantsika izany fanontaniana lehibe izany izay napetraka pahalalana anankiray tia namarina ny tena ny tena trehan Jesosy. Rehefa avy nanontany izy, rehefa navy nanontany izy manao inona Jesosy eo no ataoko mba handovako ny fiainana mandrakizay. Nanana fikasana mahafinaritra ity lehilahy ity. Inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay. Efa mba napetraka ao ve izany fanontaniana izany hoe inona re Jesosy eo no mba ataoko mba handovako ny fiainana mandrakizay satria mba te handova ilay fiainana mandrakizay aho. Dia nametraka izany fanontaniana izany ty pahalalana ity ao amin'ny Luka 10 ka andeha hovakitsika eo amin'ny 5:20. Ary indro nisy pahalalana anankiray nitsangana ka nakafanana Jesosy hoe, mpampianatra, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Hoy Jesosy taminy, inona no voasoratra amin'ny lalàna? Manahoana ny famakinao azy? Ary izy namarika na hoe tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny nahavalinao. Dia hoy Jesosy hoe, ataovy izany dia ho velona ianao. Taitra ilay tovolahy, taitra ilay pahalalana, dia nametraka fanontaniana satria tia namarina ny tenany izy ka nanao taminy hoe 5:20, fa izy ta namarina ny tena ka nanao tamin'i Jesosy hoe izy ary no namako. Hafahafa ihany ilay fanontaniana, izy ary no namako. Dia hoy Jesosy taminy amin'ny 17, namaly Jesosy tamin'ny alalan'ny fanoharana anankiray nentin'i Jesosy anazavana azy. Mahafinaritra ilay namalian Jesosy azy satria nitarihan Jesosy inona no avaly an'ity lehilahy pahalalana ity manambara fa iza no namako. Nisy lehilahy anankiray hoy Jesosy avy tany Jerosalema nakany Jeriko ka azo ny jiolahy. Nendahany lamany ary nokapohiny izy
dia nilaozany rehefa saika maty. Tsy laza Jesosy hoe avy amin'ny firenena aiza na avy amin'ny firenena aiza ny avian'ity lehilahy tradoza ity, fa indro tratra ny jiolahy izy. Nandalo mindininy faraika amin'ny telopolo, nandalo ny mpisorona anankiray, nanidina tamin'izany lalana izany, ary raha nahita an'raha lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo aminy dia nahita azy, nefa nandalo koa izy. Ry mpiara-midinika namana, raha ianao no nandalo teo, inona no nataonao? Ianao mahafantatra fa tradoza ity lehilahy ity, mila famonjena ity lehilahy ity, mila nehoana fitiavana ity lehilahy ity. Inona no nataonao? Voalazan Jesosy eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo, telo amby telopolo, fa nisy kosa hoy izy Samaritana anankiray nandeha tamin'ny lalana ka tonga teo aminy, ary no nahita azy dia onena. Indro nisy lehilahy anankiray tsy mpifanolo-bodirindrina aminy raha zay ny ilazana azy, avy amin'ny firenena hafa no nisy azy, Samaritana zany lehilahy izany, ary no nahita dia onena, nikarakara azy hatramin'ny farany. Eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo dia nanontany Jesosy, iza amin'izy telo lahy no ataonao ho naman'ilay azony jiolahy? Ary izy, hoy izy, ilay niatra azy. Dia hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Ry mpiara-midinika namana, mazava ny fanambaran Jesosy. Tsy hoe ny resaka momba ny rariny fotsiny Jesosy, fa tonga mihitsy izy mba hampanjaka izany. Izy mihitsy no fantanterahany antsoantsony mpaminany sy ny faniriana mahakasika ny fahamarinana. Mampalahelo fa indreo nandalo fotsiny ny mpisorona. Indreo nandalo fotsiny ny levita, zay hoe iverina fa olona anankiray izay nifanakaiky tamin'Andriamanitra. Fa saingy izao, tsy hainy ny nampiatra ny fitandremana ny lalàna, ny fankatoavana ny lalàna. Mifanohitra tanteraka amin'ilay fahavalo izay nandroba fahefana sy nitady androbaka seza fiandrianan'Andriamanitra i Jesosy, satria nampietry ny tenany izy ka nanaiky hitovy amin'ny olombelona izay mpanota. Nandresy ny fahavalo Jesosy tamin'ny nanolorany ny ainy tampitiavana mba hampirenana ny rariny tahaka ny anankiray. Ry mpiara-midinika namana, iza no namako? Iza no namanao? Ny dindinika antsika dia miresaka an'io le didy lehibe, didy roa lehibe, fitiavana n'Andriamanitra sy ny fitiavana namana. Dia izany ny fampiarana azy, mampianatra antsika hanam-pitiavana ireo didy ireo. Azonao vakiana Salamo 8:5-7, Salamo 5:7-7, izay mampianatra antsika ny hanomezantsika rary izay trapahoriana, manampy izay tratry ny loza tia antsika Andriamanitra, ary miaro ny vahiny, manandratra ny kapoty sy mitondra tena izy. Ry mpiara-midinika namana, manahoana ny fitiavanao sy ny fiezahanao mba hiasa amin'ny manodidididina anao izay mijaly sy mila ny fanampiana avy aminao? Ireo no namanao. Ny namanao zay rehetra vonona, zay tena azonao anolorana fitiavana sy anoloranao ny fanampiana avy aminao, ireo no namanao. Tompony, anampy anao ka ahatonganao ahafantatra hoe iza no namako, iza no namako. Andeha hivavaka isika ety ampamaranana izao fandarana izao. Andriamanitra rainay io, nomenao anay teo indray ny lesona sarobidy ny amin'izay tokony ataonay amin'ireo izay mila ny fanampiana, mila ny famonjena anay tsiraray avy, satria ny fanampiana an'izy ireny dia ny fanatanteranay ireo didy izay napitraka ao mba ho ankatoavana sy ho tandremanay. Ireto koa, ary reny trapahoriana ireny tokoa, reny no namana
zay tokony anoloranay ny fitiavanay tahaka nanoloranao ny fitiavanao zao tontolo izao ka namonjenao anay tsirairay avy dia mitahianay raha hiatrika ny tontolo andro izahay na izanay izay alehanay nino nataonay dia hokotsapanay ny fanatrianao dia mitahianay tsirairay avy noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.